Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry mpiaino namako, mivavaka manokana ho anao izay miaino ahy amin'izao anio izao, mba ho toa aminao sy ny ankohonanao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Ezekela 4:30, 9:20 sy ny 7:20 manao hoe: ary izy sy ny manodidina ny avonako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonora mipitahiana mivatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andro fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehova, raha ho tapahako ny ziogany ary ho vonjeko amin'ny tanan'izay mampanompo azy izy. Amen. Koengane mba ho tontolo andro feno fitahiana ho anao ity andro ity. Ilay Andriamanitra mpamonjy raintsika izay ao an-danitra ne anafaka anao amin'ny ratsy rehetra. Izy ilay Andriamanitra loharano fitahiana ne hitany fonao. Izy ilay mpamorona sy dokotera ny dokotera rehetra ne hitany fahasalamanao. Izy ilay mpanjaka tompon'ny hery rehetra sady ray-piaro ne hitany tranonao. Izy ilay raibe famondram-po sy fahendrena ne hitany ankohonanao. Izy ilay mpampianatra lehibe sy mpitarika endreny hitany asanao. Izy ilay Andriamanitra mpahary, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ne hitany fiainanao ara-panahy. Izy ilay tompon'ny harena rehetra sy ny voninahitra, ilay nahary izao rehetra izao ane hitany fidiram-bolanao. Izy ilay mpandinika ny fo sady mahalala ny zava-miafina rehetra ne hitany fanirianao rehetra. Eny, ilay Andriamanitra tompony finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hitany fikasanao rehetra. Amen. Fitahiana reo no efa natolotsaway kasandratra ambony. Tarika Jacqueline. Mbaraiso Jesô fa avy ao am-po ka ankasitra. Sandra Trabuni Baraisu Jesô fa avy ao am-po ka ankasitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Mbola naforinao ny ainao
avutrawai natungahi hijurutwiza hutenasahi reunuefanatulutrawai kasandratrambuni mbaraisojeso faavyawapu kakasisa isaurana fiderana wanaujeso majakiza reunuefanatulutrawai kasandratrambuni baraisojeso faavyawapu kakasitra isaurana fiderana wanaujeso reunuefanatulutrawai kasandratrambuni baraisojeso faavyawapu kakasitra reunuefanatulutrawai kasandratrambuni baraisojeso faavyawapu kakasitra fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarinitsoa indrindraindrindra ho anao izay mpanaraka izao onjapeo sy izao fandarana izao ary mirary soa anao indrindraindrindra ihany koa eo ampanarahana izany fandarana izany. Ny namanao lantormisa joely no mitafa aminao a, ny namana naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity an'io titsika dia resaka ny atao hoe faniriana. Ahoana no fametraka izany vina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany. Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hita maso. Sary sy fehi-kevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avao amin'ny faritry ny atidoha atao hoe cortical na cortex izy io, izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany, dia izay no mamorona ny atao hoe vina. Ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na henono na ny atao hoe information voarain'ny tenanao amin'ny alalan'ny retsim-pandre 5 izany zavatra izany. Ilay zavatra heno zany, na ilay zavatra hita maso, na ilay zavatra reny sofina natsapaina, dia misy zavatra izay foroniny atidoha ao
ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mahare zavatra ny sofiny, mahakasika zavatra ny hoditra, ary misy zavatra eniny orona, zany hoe fofoniny zany, ary eo koa ny zavatra zay andramany lela. De rehefa reo retsika dimy reo no mahare zavatra na mahatsapa zavatra, de tafiditra ao anatintsika izany zavatra zany na ilay information, dia ampiasainy atoto, ka rehefa aveo dia omeniny atoto hevitra izany zavatra zany, ary izay hevitra omeniny atoto zay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany dia ilay atao hoe raisonnement sinolojika no tena betsaka. Ary ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy baikony fihetseham-po na tsy etaketany zavatra fotsiny, satria misy fiantraikany eo amin'ny fivelaran'ny maha-olona ny fihetseham-po indrindra raha fihetseham-po ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Io zany de tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka vina, mba tsy hoviana na faniriana etaniny fihetseham-po sy ny hafanam-po fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao no mametraka vina, na mety hoe diso faly loatra ianao de eo ianao no mametraka vina. Indraindray ny vina zay apetraka ao na le faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara, dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka ny olona izay mametraka vina dia olona manana toe-tsaina milamina, manana toe-tsaina mpamorona, na le atao hoe esprit de créativité. Izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko le zavatra etan'ny fihetseham-po sy ny hafanam-po. Fa ny olona mametraka vina dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetseham-po, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay, eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement, na ny fananana ilay atao hoe toe-tsain'ny mpamorona na esprit de créativité. Izany hoe mila milamin-tsaina tsara zany ianao, dia tanteraka ho azy ny vina rehefa ao anatin'izay filaminatsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny vina ianao de tsara raha olona mahita ny lafin-javatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivarilavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialina ny hafa, fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didy jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka, ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetseham-po sy ny fitaintainana anaty. Ko raha tianao ny ametraka ny vina zany na faniriana, dia aoka ianao ilamintsaina tsara ary hotony eo am-panatanterahana sy eo am-pametrahana izany faniriana sy vina izany. Mino izay eto mifandarana fa tanora ahay ametraka vina sy anana faniriana ianao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosoananao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ary no azo natolotra tamin'ity androany ity mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Ilay feo fanantenana. Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Zafiany ny mbola faly tafahona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa. Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa ka amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe manomboka amin'ny andinin'ny faharoa Salamo fahatelo amby zato, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoky ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy, ary niaina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny andinin'ny fahaenina dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any andavaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka to voromahery aho. Omeny ny tomporariny sy itsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dingantsika ery amin'ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo amby folo dia mbola hoy izy manohy azy manao hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandava izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araky ny otantsika no anafaizany antsika, tsy araky ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray anireo zanany no angorahany ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary ranomasy mihitsy aza indraindray, no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavo teo amin'ny fiainana, na nizotra tamin'ny lalana mampididoza, nivavaka ho an'izay azo pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy. Na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony, nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azo pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niarany zany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky ny hoelohina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanameloana izany. Dia izavo sy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehoany fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetra an'Andriamanitra sy ny mahaizy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalany ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny are-pahasoavana tsy mety ritra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao amin'ny Baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy, no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona, ka nonona teto amintsika ary feno ny are-pahasoavana rehetra tsy mety ritra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo 13:15. Hebreo 13:15 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio
ary mandrakizay. Izay rehetra nataony 13 taona lasa izay dia mbola vita na ary azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy dia voalaza ny baiboly ao amin'ny Hebreo ihany 7:5-20 Hebreo 7:5 fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokin'ny Hebreo ihany 4:5-5. Hebreo 4:5-5. Manao zao antso izao Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra dia Jesosy ilay manana ere-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Zao no antso ataony aminao. Aoka isika natona ny seza fiandriana n'Andriamanitra izay toeram-pahasoavana izay no ilazan'ny Baiboly diamazy. Eo no azahoantsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana. Avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra. Ho tovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko omeny ho azy ho anao ao amin'ny Koritianina 2:7. Zao ny toko omeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina 2:7 manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ry namako isany, ampy ary manana ambiampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io. Ko andeha ary anatona izany loharanony ere-pahasoavana. Tsy mety rehetra izany. Mba azahoantsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. Dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:5. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany. Dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Mandra-piaona tompoko. Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika harilala aza mitanondry davary fanaikio fabanjino lalandava lay mpamonjisio matsoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampio anao anieny fahasoavany tsy amelanao irery sobe fiti fani masuni mijeri mitinduniti anjajala ya wambuli kaukaia na utulifa ompiua na wanieni fahaswavani azamana irifuku faivimiai apetraue watana ni tumpo retebitebi zay mahazo ana tematukini famonjeny satria izy no miteny fa ampiuana wanieni fahasoavany Significa sana numeniana manume fanantenana si erivava detaki uisanandu rava maraina
fiainako ny andro fa ampioanao alieny fahasoavany aza manahiry foko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Dia sainam-pitiavana sika rehetra naraka ny tafatafa sy ny dinidinika laron'ny torohevitra mahasoa no man'ny ekipany radio adventista maneran-tany mandritry ny minitra maromaro eo menofinaritra daholo ary eo. Dia tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisian'ny fambolena efa misotro ronono isorana indrindra anao tompoko nanaiky hiaraka aminay amin'ity fandaharana ity. Miarahaba tompoko. Miarahaba tsika rehetra mpiaino manerana ny nosy dia miarahaba anao koa fantsa. Inona indray ary no azonao entina ho amin'ny mpiaino amin'ity anio ity? Fiadiana amin'ny bibikely sy fiompiana kankana mena izay zany no entiko antsika indray amin'ny tian'io ity. Voalohany angamba dia ilay ady amin'ny vitsika. Matetika koa zany ny tanimbolontsika dia be vitsika. Vitsika hita eny mahazatra ireny pesay tompoko? Ny vitsika ireny hitantsika mahazatra ireny. Ka izy io koa zany rehefa tena betsaka dia manimba ny voly. Ka fanafody tsotra fotsiny zany no ataontsika amin'izy io. Asiana lovia misy siramamy kely eny anelanelany soroboly. Dia izay zany no fomba feditsika amin'io vitsika io. Lovia misy siramamy kely? Asiana siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Dia rehefa hitanao zany fa feno vitsika ilay lovia kely dia entinao amin'izay izy dia asianao rano mangotraka zany dia efa maty ny vitsika. Ianao zany mahavatra kosa aloha mijery hoe manahoana zany ilay viliana petraka feno vitsika ve dia ianao no manala azaingana mba tsy hahatonga an'ilay vitsika lasa miparitaka eo amin'ilay volo zany. Inona re madame Nirina ny tena antony mahatonga an'ilay vitsika ho lasa be dia be amin'ilay tany fambolena? Ohatra hoe namboly kokombra ianao zao dia be dia be zao ilay kokombra loha ireny mipetrapetraka eny dia efa avy ny vitsika tangorona eo dia nefa niny eo miteraka fahavoazana ho an'ilay volo izay volenao rehefa avy eo indray. Dia tsara zany tsika malina foana ny koa amin'ny fambolena izay ataontsika mba tsy ho voretra zany tsika hoe avy namboly karazana zavatra anankiray dia apetrakipetraka eo fa tsy malala mba diovina ilay tanimboly alohan'ny ambolentsika voly hafa indray. Inona ny tena vanim-potoana mahabetsaka n'ilay vitsika? Ny fotoana mahabetsaka ny vitsika dia ny fahavokarany vokatra ihany. Satria sanatria zany betsaka ny zavatra loha dia avy ny vitsika. Dia tsisy fisorohana zany fa tsy ny fahadiovana? Fahadiovana dia torohevitra nataoko hoe asiana lovia misy siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Rehefa misy an'io zany izy dia variana eo amin'ilay siramamy fa tsy variana eo amin'ny siramamy izy fa tsy makeny amin'ny voly dia tsika indray no miezaka zany manala azy malaky mandotra azy amin'ny rano mamay. Ankoatr'izay ve tompoko misy vahaolana avy? Raha fa nitady vahaolana avy tsika dia voatery mividy ilay fanafody lafo eny amin'ny farmasia amin'ny fambolena. Ny zavatra tsotra zany no atoro ny mpiaino. Zavatra tsotra zany no atoroko anareo mandrakariva. Dia ianao teo nilaza mikasika ny hoe fiompiana kankana mena. Io ompiana nga izy ireny? Afaka ompiana mihitsy ny kankana mena.
satria manko ny antony dia sady manatsara ny toetany zany izy izay mety tsy ampirivotra ny tanyntsika ne matetika ohatra hoe tany tsy ampirivotra nefa volentsika ihany dia io kankana mena io zany no manampy be deabe ho an'ny tanyntsika reny tany kotrakotra ireny. Lasa mahalonaka ny tany zany izy. Mandonaka tsara ny tany mihitsy ny kankana mena satria mitondra zezika ary fomba atsoina hoe lombricompost zany io kankana mena io. No le kankana zany mampitambatra ny sombo-tany sy ny sombon'ny zava-maniry. Fa ahoana moa zany no afantarana hoe tany lonaka? Ny tena tany lonaka zany dia reny tany tsy mitambatambatra be reny fa tany tonga dia miparasarasaka mahafinaritra na mandray anazy tsy maintsy betsaka kankana mena ao amin'io tany io. Dia ahoana re tompoko ny afantarana hoe tia kankana mena, ahoana fomba fiompiana azy? Reny le kankana mena fanaon'ny olona mifitana reny natao hoe kankana mena. Reny le fanjonoana reny. Ya. Dia ny fomba fanao fiompiana azy zany alaitsika ny maka potika zava-maniry tsika. Potika zava-maniry efa le somary malamalana fa tsy le mbola maitso be, efa le akaiky oloa reny. Dia alaitsika le kankana zany dia ataotsika ao ambanin'ny reny. Alaitsika zany le potika zava-maniry ataotsika ao ambonin'le kankana dia manapotika an'ilay potika zava-maniry eo izy dia miampitombo zany, miampitombo miteraka ao izy. Le kankana dia afaka manamboatra sady manao compost sika no miompy azy an'le kankana mena ihany. Zany hoe raha manao compost sika zany dia afaka manisy kankana ao anatin'ny ambanin'le compost ataotsika iny koa. Misy ve tompoko karazana tany mety tsy ahitana izay kankana mena izay mihitsy? Eny amin'ny tany lonaka aloha tsika zany no tena tokony ahitany kankana mena. Dia ilay izy zany azo alaina dia afindra makeny amin'ny tany tiana ho lonaka? Azo, fa manao le karazana compost io aloha zany ianao. Dia eo izy no petraka dia asiana. Eo izy no petraka ao dia afaka mihitatra tsikelikely eo zany ilay fiompiana azy. Ianao koa tsinona tsy hitsahatra ny tsy hanao compost dia manao compost ohatra hoe nanao compost toerana iray ianao zao eto. Dia mamindra indray ianao eo faritra anankiray dia mamindra trany farany lasa lonaka be zany ny taninao. Rehefa manao compost zany tsika dia tsy eo amin'ny toerana anankiray eo foana dia eo fa afaka findrafindra zany ny fanaovantsika compost. Misy vanim-potoana ve mety tsara ho arahana hoe amin'ilay fiompiana le kankana mena mba hahatonga azy ho betsaka ao amin'ilay tany? Matetika ny kankana mena no tena hita hoe betsaka aloha dia eo amin'ilay fahavaratra. Amin'ny fotoanan'ny orana zany. Dia satria amin'iny koa manko no tsara zany tsika manao an'ilay fiompiana. Na ny zava-maniry loavintsika ary amin'iny dia be dia be koa. Dia tsara zany amin'ny vanim-potoanan'ny orana zany tsika no tena manao an'ilay fiompiana kankana. Dia akoatr'izay tompoko inona no mety ho fanamafisana na fanampanazavana azonao mena? Ny mpiasika le kankana mena angambany dia aokontsika zany tsy hamonomono an'izy ireny fa manampy be dia be ny zaridainantsika sy ny voly ataotsika zany reny kankana mena ireny. Indrindray moa tsika mahita reny kankana mena kely ireny dia vonoantsika izy nefany zava-boary anankiray manampy be dia be amin'ny fambolena izay ataotsika iny satria mitondra zezika ary fomba ho an'ny tanyntsika ireny kankana ireny. Ny afatra azonao petraka amin'ny mpiaino indray ary? Ny afatra apetrako dia aokontsika afantatra azoto amaky boky ihany koa mba hahatonga antsika hanana fahalalana betsaka mikasika ny fambolena satria arakaraka ny amakitsika boky sy ny
torohevitra maro samihafa hitantsika anatin'ireny boky ireny sy ny fianona ny ainy aman-jery ohatran'izao ianaontsika ny AWR zao no ahitantsika ny zava-baovao mandrakariva hoentsika manatsara ny asa izay ataontsika. Ritan tsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra. Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka e. Dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharany telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Orinasy nasy fa nareo ve dia tsy mba mijery mihitsy hoe misy olona aty e. Andrekakio azafady rery bea aiza moa no alalako fa andalo ambadiky ny trano ao ianao e tsy hitako mihitsy marina e. Rinasy le retsy de manoko totoa mihitsy saika akotsa tanteraka fa rano iny ny reny atsipinareo eny ambaravarakely reny Rinasy so de mba rano avy nanasako vilia re iny fa tsy rano maloto akory e. Rano madio ve ho ariny e. Enao ange Rinasy mbola ho afa-baraka sy hiady aman'olona mihitsy amin'ny hoakamonao io e. Marina e. Io reny akanjonao fenaoko de sala amin'iny ty ary kamoana kosa moa zafa mba maika rea dia natsiboko teo le rano tamin'iny re mandeha iny ihany e. Nasy indre mandeha ve no ny manipy rano ao dia fa mila aniry lomotra mihitsy ao atsinana trano ao e. Kefa milaza aminao ane afa mba amboary le fanarin-drano ato an-dakozia e. Zange tsy manday e. Fa efa mifanarahantsika hoe amin'ny herinandro no anambarana an'io. Eny e. Zay tokoa moa le izy e. Efa mba nasiana tatatra kely natao fanarin-drano ery atokotany mandra-pa fa dia vizana mafy anao very Rinasy ny makiny aloha manary rano a. Ribe koa efa mba hazavaina dia eto patezerana mafy ery. Karaha olo-kafa ny voan'izao dia ahoana ka lalana andalovan'ny olona rehetra hiditra makaty amintsika ange io Rinasy. Atao fa mbola vidinao lafo mihitsy ty akamonao sy tsy fiheveranao ny afo ty. Eny rehefa mazava izay e. Fa ono ary be. Raha pitso mosa raha afaka pitsotsika le andeha hevo vola ery ambany atsimo. Raha pitso raha matoa fa tsy raha afaka pitso mitady anova programa indray Rinasy. Efa mila fihevona angena ireo vola ireo fa efa fotoana zao e. Sotary eo indray. Mba fanontaniana fotsiny reny iny fa tsy manova programa zany e. Mba asio rano mihitsy aloha isio io entiko misaika kely fa tena tsy lasy tika. Orbea ina ndray reto vitsika manafika ny voly reto marina mo hijereo reto izy fa mitangorona be eto amin'ity kokombra loty. Marikoditra marina jereo koa itsy fa feno leriko marine finony reto Orbea. Yes, inona ndray fa le korzety sy voatabilo reto tangorona ny vitsika reto marina mo. Korzety sy voatabilo ahoany?
ka reo angery be le ratsy kely sady ny simba de tsy nentina nody tsony na vela teny fotsiny amin'izay lasa zezikako. Nasya zay angeny no antony nanaovana ny olavaketsy io e. Ao reny no alefa anamboarana komposta efa nafaraparako mihitsy nareo. Zay aza mba manamora asako. Zay mihitsy ny angeny ny antony nanimpazako azy eny. Amin'izay loha azy eny reny zavatra reny de efa zezika ampalonaka ny tany tonga de asa vita tsy isahirananako. Io ndray raha nasy ny akamona isahirana. Jereo zao ny vokany. Ka ianao ihany koa saingeny na mpianatra fa rehefa zavatra mety lo de azo atao zezika daholo e. Anamboarana komposta tsy anaty lavaka rehefa tsy manao asa mandoto tambolo salam'izao a. Sarotra tenenina mihitsy ianao ka. Ka le vitsika koa ane ny minakina pone. Ary fa maninona ho ary reto izy ny tena be dia be salam'izao e. Oe, avinga ianao tira be a. Jereo fa tafiany etreri amin'le volo tsy maninona mihitsy. Simba ny volo rybe marina mo. Amin'ny fotoana fahavokaran'ny vokatra ny tena mahabe azy toy izao raha Nasya. Zay no ilana fitandremana. Tena vota amin'ny hevitro ihany arangaty a. Tsy ny vatana ihany ny mila atao madio fa ny tanimboly indrindrandrindra ihany koa. Isoroana ny tony biby kely mpanimba ny volo tony marina mo. Ray, na azo lesina ihany raha Nasy. Raha tsy navelako iparitadritaka teny an-tanimboly teny reny zavatra loha reny de tsy be de be tahaka izao reto vitsika reto. De inona ny atao amin'reto izy rybe a? Ay ve, mandehana aloha makany an-trano de mitondra vilia kely tsy ampiasaina. Reny vilia kely tsy ampiasaina tsony reny zany e, de mitondra ihany koa siramamy. Siramamy? Atao inona siramamy? Sady to lanina atao tamin'ny mangazo omaly ary izy taoko. Ny fidiana re eo amin'ny dada gasy e. Fa atao ao anatin'ny vilia kely iny ny siramamy kely. De io siramamy io misintona an'le vitsika ao anaty vilia. De ataovy maromaro le vilia kely fa ho apetratsika ny anelanelan'ny soroboly eny. De atao ahoana rehefa miangona be le vitsika? Tonga de tondrahana amin'ny rano mangotraka ary Nasy a. Fa zao a, tsy maintsy mila fanaraha-maso tsara io. Fanaraha-maso hoe? Mila mahavatra tsara mijery so de miangona be loatra eny ry zareo. De lasa miparitaka makeny amin'ny fambolena indray. Afoy izany ny akamona madinidinika raha Nasy io. Zay indray ianao. Zany hoe vao hitanao maromaro zany ny vitsika amin'ny tangorony eo amin'le siramamy de avy hatrany de tondrahana rano mangotraka. De solona indray avy eo le siramamy. Zay mihitsy. Raha tany angera matono no nanoro an'izany. De ny vitsika indray ty rangaty no hividianana siramamy ko. Anga tsy misy fomba hafa ary be a. Zao a, ny fahadiovan'ny tanimboly aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay de io fametrahana siramamy kely anaty vilia anelanelan'ny soroboly eny io no anisan'ny fomba tsotra de tsotra iadiana vitsika raha matoa. Fangamo de azonao atao ihany eny miakatra eny an-tseny eny amin'ny fivarotam-panafody. Zany hoe rehefa fanafody famonoana bibikely de vidy fanafody famonoana vitsika. Saingy bebe ihany aloha masoka reny, tsy aloha siramamy kely. Oka rery be a. Sery vita nanamalato koa veny dia aminona vatotra koa fa aleo a hijery siramamy vetivety. Nasya, ahoana? Efa nitondrahanao tamin'ny rano mangotraka ve le vitsika? So ndray tianao varimbarina? Efa vita hoa. Nareo koa fa tsy hitanao ve le nataoko teo e? Dre. Ay ve, za mbola variana mitady kakana ko. Tandremo so voadonanao io seo kely nasiko azy io a. Anjonongadada. Orbea. Fa izy tianao no anjono.
ka nanjony mandra-parain'ny andro aza olany reo kakan'ireo sa hivarotra kakany tianao aza be fa maritra ranazy fa avelao aloha ny olona nazava ompiko reo karaza kakana tsara kakana mena fa bea so de efa tsy lasa dala ny avanao fa tena vory saina mampanary inazy a ary vonina na tsara ny farim-piainan'ny akohonany hivadika ho mpanjonan-dranomamy angasekely sady anondrana tondra ny velany angatsika enoy tsara aloha tsy izany velively eskuse iopokakana mentsika mba alonaka mandraka-riva ny tany fambolena azonao ve zany ny koa reo tsy hitanao zay anaovana azy ko kakana indray no ompiana orbea mba aza vao tsara aloha fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazainy ary fomba vaovao anandray moa ty ataonao ty ho atsika ranazy le fiompiana kakana mena ny vaovao fa efa nisy nanao fampiarana ary nga teknisianina mihitsy no nanoro sy nampiseho an'ny fomba fanaovana azy dia hoana tsara indray hoe zany ry bea enoy tsara ary voalohany indrindra aloha ny tombontso azo avy amin'ny fiompiana kakana mena dia manatsara ny toetany izy zany reny tany kotrakotra tsy ampirivotra reny dia lasa metsara melonaka dia mitondra zezika ary fomba mihitsy ny fiompiana kakana fa atao ahoana nefa le fiompiana azy dia amin'ny fomba ahoana na hatanteraka n'izany zavatra lazainao zany tsotra dia tsotra ranasy reo kakan'ireo zao alefako ery amin'ny tanyntsika tsy de lonaka ery dia aveo asiako an'ireny poti-java maniry somary malazolazo efa kaiky olory eny eo amboniny zay fotsiny zany hoe arakotra eo ambonin'le kakana zany reny poti-java maniry reny azonao tsara potehan'le kakana zany reny poti-java maniry reny dia memitombo le kakana izy zany no mampitambatra ny sombon-tany sy ny sombon-java-maniry ao dia melonaka ny tany vokatra izay zany tsy tokony ho vonovonoana tsony anie zany reny kankana meny reny fa tena mitondra soatsika mihitsy akoatr'izay ihany koa ranazy rehefa namboatra komposta dia atao ambany indrindra amin'ireo akora anaovana komposta le kakana mena mazava tsara dia tena ilaina kolokoloana sy ajaina mihitsy ny tontolo iainana rabea reo ihany ny manasoantsika olombelonako zay amin'ny mihitsika ary dia zay tokoa betsaka nge ny zavatra tsotra nataon'Andriamanitra hifanasoavany zavaboary ranasy fa isika olombelona indraindray no misopatra sy manimba an'izany ko marina mihitsy ny ianao rangaty zay manasoa ihany no asoavina raha izany ko apiako sekely za nangona an'ireo poti-java-maniry efa mielomo ibe mitady kakana zay ahay mahafinaritra afaka amin'ny akamony ranasy be zay indray ianao na izany aza mba hanjony kely ihany araha-pitsoka zany mihitsy ho ary data dia ampiaroaro ny torohevitra raha manafika ny vitsika manentana anao zahay azoto anadio ny tanimboly isoroana n'ireny bibikely mpanimba ny voly ireny fa sady fahasalamana no endriky ny tontolo manodidina ny toerana madio sy milamina ankoatr'izay aza vonovonoana tsony reny kankana meny reny araka ny fanazavan'ny teknisianina raha matora azoely sonirina honore teo fa tena manampy be dehibe antsika tokoa amin'ny fanatsarana ny fambolentsika izany hoe mba hahatonga ny tanyntsika olonaka tsara tsy anjonoana fotsiny ihany izany ny kankana fa tena mahalonaka ny tany dia ompiana mihitsy azy araka ny torohevitra nomeny teo dia mahazotoa ary manao fampiarana isaorantsika ny namana naritra insahana ny lafin'ny teknika
na manao fanjaniainany na natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto ary ny tompony andraikitra na manao Elion Ndremitanso. Ambassadora. Naurana mifafy tsy ahoko izorako nalalana mideza venofa ndrikazare Yataninivi natutraka sireraka manantena changinita nanawaheri sarutrave ni fiainana ankeiti Sisieru mikiuruntana mampamuifu kanefa manantena vamulana azwantuka dezesosi fitarana ampiwai Tirupi maizina niale e marufahavalu manauzai amuchaka anda suilai maraina hitunda fa umbiazana anafona Sarutave ni fiainana ankeiti etsisieru mikiuruntana mampamuifu kanefa manantena vamulana azwantuka dejesosi Tarana ampiwai Sarutave ni fiainana ankeiti etsisieru mikiuruntana mampamuifu kanefa manantena vamulana azwantuka dejesosi fitarana ampiwai dejesosi fitarana ampiwai Radio feo fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana toy ny fianarantsika ny bokyny eksodosy ny lohateny hodiny itsika an'io dia manao hoe ny tontolo-kevitra ara-tantara
miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nandray tsara ny Hebreo ny mpanjaka ny Egipta noho izay rehetra nataon'i Josefa ho an'ny Egiptianina rehefa tonga tany Egipta amin'ny fianakavian'i Jakoba noho ny mosary tany Kanana. Andeovaka itsika ny Genesis 1:7 andiny 1:7 ka hatramin'ny 7:7. Genesis 1:7 andiny 1:7 ka hatramin'ny 7:7. Ary indray Farao tamin'i Josefa: indro efa nanindry anao anapaka ny tany Egipta rehetra, dia nesoron'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafindrongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary nivaoaka ny antsy teo alohany nanao hoe: mandoale, ary nitendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Inona ny tsy ambaratelo naombiazan'i Josefa tany Egipta na dia nanomboka tamin'ny fotoan-tsarotra aza ny fiainany tany? Andeovaka itsika reto andiny manaraka reto. Genesis 7:7 andiny 4:9 ka hatramin'ny 8:20 sy ny 7:7 andiny 2 sy 1:20. Genesis 7:7 andiny 4:9 ka hatramin'ny 8:20. Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny: inona moa soa azontsika raha mono rahalahintsika sy hanafina ny rany isika? Andeha miditsika amin'ireo Ismaelita ireo izy, ary ka tsy haninona azy ny tanantsika fa rahalahintsika sy nofontsika ihany izy. Dia nanaiky ny rahalahiny. Ary raha nandalo teo ny Midianita mpandranto, dia nakariny rahalahiny ny ala taon-davaka Josefa, ka namidy ny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita, ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. 7:7 andiny 2 sy 1:20. Ary Jehova nomba ny Josefa, dia lehilahy nambininy izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy. Nefa Jehova nomba ny Josefa sy namindra fo taminy, ka nampahita fity azy teo masiny mpitandrina ny tranomaizina. Araka ny tantara dia ny mpanjaka Amose no mpanjaka vaovao resahana ao amin'ny Exodosy 1:9 ilay tsy nahalala ny Josefa. Nanaraka azy ny mpanjaka Amenhotep izay natahotra ny Israelita ka nampahory azy ireo. Avy eo ny mpanjaka Tutmozy no namoaka didy amonona ny zazalahy Hebreo rehetra. Ny zanany vavy Hatshepsut no ilay andrem-bavy nanangana ny Mosesy ho zanany. Ny mpanjaka Tutmozy fahatelo izay niara-nanjaka tamin'ny Hatshepsut nandritra ny fotoana voafaritra no ilay Farao voatantara ao amin'ny Exodosy. Araka ny kajikajy manakaiky ny marina indrindra dia tamin'ny volana Marsa 590 talohan'i Kristy no nanafana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Betsaka ireo boky azo vakiana momba izany. Anisan'ny miresaka ny amin'izany ny encyclopédie nosoratan'ny William Shea tamin'ny taona Rome 700. Fotoana lava ny tantaraina ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny Exodosy, nanomboka tamin'ny andron'i Josefa rehefa niditra tao Egipta Jakoba rainy sy ny fianakaviany manontolo ka hatramin'ny didy famonoana navoaka ny Farao. Na dia tsy mitovy hevitra aza ny mpandalina ny Baiboly momba ny faharetan'izany fotoana izany, dia izao ny zava-dehibe: na firenena hafa aza na andevon'ny zanak'Israely dia tsy nanadino azy ireo Andriamanitra. Betsaka ny tsy piripihana Hebreo tany Egipta tamin'izany andro izany izay tsy mbola fantatsika, fa ny toetra n'Andriamanitra kosa dia mamirapiratra trany ao amin'ity boky ity tahaka ny ao amin'ny soratra masina manontolo. Mahazo mantoky isika fa na manao ahoana na manaona fahasarotan'ny toe-javatra dia eo mandrakariva Andriamanitra, ary afaka mitoky aminy isika na inona zava-miseho. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.